Any akoatran'ny Jordan, any akoatran'ny Jordan, io no lohahevitra hodiniantsika indray amin'ity alakamisy maraina ny volana fahinina ambin'ny folo ny volana oktobra ity, manasanao hiaraka amiko hatramin'ny farany. Faliana mandrakariva no iaonako aminao indray any amin'ny toerana lavitra, toerana samihafa akaiky hitafako aminao ankehitriny ka dia miarahaba anao tafahoana soamatsara indray. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao, ny fahasoavany ane tsy hiala mandrakariva aminao ihany koa. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Rainay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Misaotranao izahay Andriamanitra, ny tamin'ny famondram-ponao indray izay tsy nalany ritranay. Misaotrany amin'ny fiarovanao anay natria ny alina mangina ka nahatraranay ity maraina vaovao ity. Misaotra Tompo fa mahery ny fitantananao anay. Ankehitriny ary, raha andinika ny teninao izahay, dia mangataka mba ho avelanao ny helokay. Ary ny fanena masina kosa no ampitoerinao ao am-ponay, azonay mandray tsara ny teninao. Minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Re mpiara-midinika namana, ny fahombavantsika ve le tsy anjery na le andinina tao tadina amin'ny Josuatoko faefatra, andininy telo amby roapolo sy faefatra amby roapolo, izay manao hoe fa nataon'i Jehovahandriamanitra reo maina ny fahalian'ny rano Jordana teo anoloana Andriamanitra tahaka ny teo anoloanareo mandra-pitanareo, dia tahaka nataon'i Jehovahandriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anoloantsika mandra-pitantsika, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambony tany fa mahery ny tanan'i Jehova ary mba atahorany any Jehovahandriamanitra reo mandrakizay. Izany andininy soratra masina izany dia andininy izay toy ny hoe fampafantarana antsika ny fitantan'Andriamanitra ka hatonga ny olona atsiapa fa mahery Jehova ka miroso amin'ny fahatahorana azy izy. Any akoatran'ny Jordan, nde izay ino diniantsika, manasanao ary hanokatra amin'ny bokon'ny Salamo. Davida dia nanoratra ihany koa an'izany andininy soratra masina mikaraka miresaka ny amin'izay ny mombany amin'ny fitahana ny ranomasina mena sy ny on'ny Jordan izany ny mpanao Salamo. Salamo fahinina ambinipolo ka ny andininy fahinina. Izao no voalazany ity. Efa napody ny ranomasina ho tany maina izy. Nandeha tongotra nita ny ony ny olona tao no ny faliantsika tamin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny fomba ilazan'ny mpanao Salamo. Ny mpanao Salamo izay nahatsiaro ny toe-jahatra ny ainany, nahatsiaro ny zahatra nisy, ary toa miantso ny olona rehetrarehetra ihany koa mba hatsiaro zany asa fahagagana nataon'Andriamanitra izany. Samy manamarika vanim-potoana vaovao teo amin'ny tantaran'ny Baiboly ny fiampitana ny ranomasina mena sy ny on'ny Jordana, izay samy manana ny heviny ara-tandidina ihany koa nefa ireo tantara ireo. Amin'ny Salamo fahinina ambinipolo andininy fahenina dia maneho ny mpanao Salamo ny mpiventy Salamo fa rehefa nandeha namakivaky ny fiainana izy dia nataon'Andriamanitra maina ny ranomasina zay naleny. Toa navelan'Andriamanitra miroso amin'ny fifaliana tao anatin'izany fandehana amin'ny tany maina zany ny vahoakan'Andriamanitra. Amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa ihany koa dia nahitantsika ny tantaran'i Elia sy Elisa izay nanamarika ihany koa toe-jahatra manokana teo amin'ity on'ny Jordana ity izay naneho fa eo mandrakariva Andriamanitra. Ny Salamo fahinina ambinipolo averintsika Andriamanitra teo, indrindrandrindra manomboka amin'ny andininy fahinina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, dia maneho fa mankalaza ny asa fanavotana nataon'Andriamanitra ny mpanao Salamo eto. Miresaka ny momba ireo toe-javatra manan-danja sy manan-tantara dia ny fiampitana ny ranomasina mena sy ny fiampitana ny on'ny Jordana. Zao voalazany hoe avia miainoa ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra fa lazaiko izay nataony ho an'ny fanahiko. Izy no natsony ny vavako ary izy no fanandrantana azy teo ambanin'ny lelako. Raha nankasitraka ota tao am-poko aho dia tsy mba niaino ny Tompo, kanefa
efa nieny tokoa ny tompo ary efa niaino ny feon'ny fivavako izy. Ry mpiara-midinika namana, nankalaza ny fanavotana zay nataon'Andriamanitra azy ny mpanao salama. Teo amin'ny salama 4:1 ihany kio dia ahitantsika izany toe-javatra izany zay maneho ihany kio ny fitantarana ny fanavotana zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Ao amin'ny salama 4:1 dia maneho ny fanavotana nataon'Andriamanitra ny olony tany Egypta. Manamarika ny fialana amin'ny fanandevozana makany amin'ny fahafahana iray zay le tandindona, makany amin'ny fifondrana amin'ny tsy fananana tany kanefa tonga ihany kosa ho fijoroana firenena lehibe anankiray. Io salama io dia maneho ny fiovantoerana nisy teo amin'ny mpanoratra ireo fiampitanareo, zany hoe avy amin'ny fahoriana, avy amin'ny fahantrana, avy amin'ny tsy fananan-kery, avy amin'ny fahafahambaraka, avy amin'ny tsy fahatoniana, makany amin'ny fiadanana, makany amin'ny fahatoniana, makany amin'ny famonjena ary makany amin'ny fahamendrena. Jordanina zany dia maneho ny fiampitanan'ny Jordanina, dia maneho ny fiovam-piainana eo amin'ny tsirairay avy. Ary indrindrandrindra niseho ihany koa zany teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Teo Jordana tokoa mantsy no nahitantsika toe-javatra anankiray manokana teo amin'ny fiainan'i Jesosy amin'ny filazantsara Matteo 7 ka nanomboka amin'ny 7:10 dia ny nanovana batisan'i Jesosy teo amin'ity onon'ny Jordana ity. Jesosy tokoa mantsy dia nanaraka ihany koa ny firafitry ny tantara ny zanak'Israely fahiny. Fantatsika tsara fa Jesosy dia solon-tena ny Israely. Fantatsika fa nandalo tamin'ny fanandraman'ny fitanan'ny ranomasina mena sy Jordana Jesosy. Tadidinao ve fa natsoina hialana Egypta izy taorian'ny fivoahan'ny didy fampamonoana zazalahy kely latsaky ny taona ao amin'ny filazantsara Matteo. Fantatsika fa nijana tany anefitra nandritra 9 andro tany anefitra Jesosy, raha toka nijanana nandritra 9 taona tany anefitra kosa ny vahoaka an'Andriamanitra. Nifindra amin'ny fiainana makany amin'ny fiainana tsara kokoa ity Jordana ity. Jordana, tao Jordana no nanaovana batisa an' Jesosy. Isika rehetra efa betsaka isika no nihita ny Jordana ity teo amin'ny fanaovana, teo amin'ny fanaovantsika nanekentsika ny ranon'ny batisa. Raha jerena zany, Jordana zany dia fiovana anankiray eo amin'ny fiainan'ny olona ho amin'ny tsaratsara, ho amin'ny tsara indrindra, avy amin'ny fanandevozan'ny fahotana makany amin'ny fahafahan'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy ilay mpamonjy antsika. Jesosy dia naneho an'izany. Ka ny Jordana zany dia zao hoe fanehoana fitsaharana ho amin'ny fahasoavana izay idiran'ny kristiana anankiray amin'ny lalan'ny finoana miaraka amin'ny Kristy. Ny tompony hombanao ka samy atsapa ny fomba fitahantsika ny Jordana isika ary samy ankalaza kosa an'Andriamanitra satria mahery ny tanany Jehovah. Andeha hivavaka isika satria Tompo mifono hevi-dalina manety kokay ny onon'ny Jordana. Betsaka ireo efa nandalo nanao fanandramana ny amin'izany. Na Jesosy aza dia efa nandalo tamin'izany fitanan'ny Jordana izany ka nanolorany tenany tao amin'ny ranon'ny batisa. Izahay koa ankehitriny efa samy nandalo tamin'izany, ary misy aza angamba mety mbola tsy nandalo, tombo tario mba handalo amin'izany lalany fanandramana mba hiditra ao Jordana izany ka atao batisa. Tompo, apetraka mandraka ny fampelantananao ary ny fiainanay, apetraka ampelantananao izay mahakasika anay ka aza mafoy anao na mahasaraka anay amin'izay rehetra alehanay. Dia ho tenay mba afaka mandraka hariva ity firenena ity mba ho anjakany ny fahasoavanao sy ny fanahinao. Naran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.